ho amin'ny fanahinareo ny riavana ny fiadanana. Amen. Samuela faharoa toko fahatelo. Manasanareo hanokatra ny Samuela faharoa toko fahatelo ny andiny fa 7:70 hatramin'ny 7:20. Eo amin'io tantara io raha fehezina fitinina fola tantara dia hoe Davida efa nolazaina sy napetraka Andriamanitra hoe izy no mpanjaka ho avy fa tsy Saoly intsony. Efa mpanjaka ihany Davida teo fa tena mbola tsy nanjaka tamin'ny Israely iray manontolo fa mbola amina tanàna kely anankiray izay nisy azy. Fa Andriamanitra efa nanositra azy hoe izy no mpanjaka, dikan'izay mionga ny Saoly miditra Davida. Raha fitinina amin'ny resaka fohy ity afatra androany ity dia azo atao hoe resaka politika. Ry tena resaka politika mihitsy eo. Resaka politika ilay izy fa zao tsy ilay politika tsika fa politika n'Andriamanitra mba hanatanterahany ny drafitra ifanomanana. Resaka politika ilay androany fa tsy ilay politika tsika ninona politika tsika manokana fa politika n'Andriamanitra mba hanatanteran'Andriamanitra ny planiny ifanomanana. Ilay planiny dia tsotra fotsiny, Davida miakatra ho mpanjaka, Saoly miala amin'izay. Tsiritsika hoe fa inona ny antony satria tsy ao anatin'ilay perikôpantsika izay. Mahita mpandray anjara anankitelo sika eto amin'ity perikôpy ity. Mpandray anjara anankiray i Abnera, mpandray anjara anankiray faharoa Davida, mpandray anjara anankiray fahatelo Joaba. Dia andao tarafintsika amin'ny alanan'ireo mpandray anjara ao anatin'ilay tantara ireo hoe inona ny toetrandreo, inona mampiavaka an'ireo, dia izay no andraisantsika hafatra hatakarantsika ilay resaka hoe politika. Voalohany ary mahakasika ny Abnera. Inona mampiavaka ny Abnera ao anatin'ilay tantara? Dia andao rahantsika mamaky ny andiny fa 7:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Koa tanterao izany ankehitriny fa Jehovah efa nilaza ny Davida hoe amin'ny tanan'i Davida mpanompo no aminjeko ny Israely oloko ho afaka amin'ny tanan'ny Filistina sy amin'ny tanan'ny fahavalony rehetra. Izany hoe i Abnera efa nafantatra hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra, izay ny lalan'Andriamanitra, dia iaingy izany anatanteraka an'izay. Miresaka amin'ny loholon'ny Israely izay dia miteny hoe i Davida no asandratra ho mpanjaka, izy no voaositr'Andriamanitra ho mpanjaka. I Abnera dia izao notady hoe izy no mpitarika ny tafika avy amin'ny miaramilan'ny Saoly. Misy ady izany eo amin'ny miaramilan'ny Saoly sy miaramilan'ny Davida eto, dia Abnera chefin'ny miaramilan'ny Saoly. Kanefa eto anatin'ilay tantara izy dia miteny hoe i Davida no mpanjaka. Izany hoe hivadika izy, hivadika kan izany izy, avy aty amin'ny Saoly izy, makaty amin'ny Davida satria i Davida no mpanjaka manaraka. Toetra ratsy anankiray mampiavaka ny Abnera izany dia hoe fantany hoe izay ny lalana, fantany hoe izay ilay sitrapon'Andriamanitra, fantany hoe izay ilay ataon'Andriamanitra. Fa raha andeha hanampy an'i Davida izy hiakatra ho mpanjaka dia tsy noho ny amin'ny tompony anaovany an'izay fa maha-chef d'armée anazy an'i Saoly. Dia izao raha mialy Saoly dia tsy manana position intsony izy. Dikan'izay tsy maintsy mivadika makaty amin'ny Davida, ohatra ny mpanao politika rehetra. Rehefa miala ilay filoham-pirenena eo dia tsy maintsy mivadika palitao kely aloha makato fa manjary tsy manana toerana. Izay ilay ataony Abnera eto izao. Izay ilay hafatra ao antsika. Raha tarafina mitoetra ny Abnera hoe betsaka amintsika no mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, betsaka amintsika no mahalala tenin'Andriamanitra, saingy rehefa manao zavatra tsika amin'ny ataontsika na amin'ny tenenitsika dia tsy ilay tenin'Andriamanitra ny motivation antsika mahatonga antsika hanao zavatra fa tombontsoa manokana. Fampitandremana voalohany izay, mitandrema ny amin'ny fitadiavana tombontsoa manokana ka hoe no ny amiko, ny amin'ny tenako no hanaovako an'ilay izy. Efa na dia izay ilay sitrapon'Andriamanitra eo, tena nandeha araka ilay nitenen'Andriamanitra hoe Davida no mpanjaka, fa ilay manosika ny Abneranao an'ilay izy tsy no Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra na izay voasorotr'Andriamanitra fa tombotsoany. Raha mialy Saoly tsy manana toerana intsony izy, dikan'izay vadika makato amin'ny Davida izy, akariny Davida dia manana toerana izy rehefa avy eo. Betsaka amintsika nohatr'izay mandeha ihany araka izay lazain'Andriamanitra, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, fa ilay manosika antsika ny anatintsika ihany indraindray tsy noho ny tompony anaovantsika an'ilay teny.
le sitrapon'Andriamanitra fa tombontsoa manokana ho atsika. Zay le ampitan'Andriamanitra tompo atsika voalohany. Aza manao tahaka ny Abnera. Zay le momba ny Abnera. Aza manao tahaka ny Abnera. Noho ny amin'ny tombontsoako, noho ny amin'ny tenako, noho ny amin'ny positionako, dia ataoko ihany le izy. Fa ho atsika kristiana tokony le tenin'Andriamanitra mihitsy ny fanotra, mampietsika atsika, mahatonga atsika handeha, mahatonga atsika hanao zavatra, mahatonga atsika hihetsika amina zavatra anankiray. Tadidio izay ry amana. Fantaniany tompo dia hoe hatrizay ny ainanao izay hatreto, inona marina no manosika anao hanao zavatra. Ny tenin'Andriamanitra renesinao hoe isak'alahady sy isan'andro ve sa ho an'ny tenanao le izy. Fa mitandrema fa antony anankiray izay nahatonga an'Andriamanitra nanasazy ny Abnera finonjo aby izy ao ariana kely ao, satria mahafantatra ihany hoe zao le sitrapon'Andriamanitra dia manao ihany fa tsy noho Andriamanitra, tsy noho ny tompony anaovana azy. Mitandrema ary havana. Zay ny afatra voalohany. Mitandrema sao manao ohatra ny Abnera ka mba manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany, fa tsy noho ny amin'ny tenin'ny tompo na noho ny amin'ny fankatoavana ny tompo, fa tombontsoa manokana nanaovana azy. Mpandray anjara faharoa teo moa izy Davida. Mahakasika an'i Davida, iarahantsika mamaky ny 220 sy 120. Dia tonga tany amin'ny Davida atao Hebrona Abnera sy ny olona 20 lahy nanaraka azy. Ary nanao fanasana ho an'ny Abnera sy ny olona nanaraka azy Davida. Ary hoy Abnera tamin'i Davida: ianga dia andeha hamory ny Israely rehetra ho ety aminao mpanjaka tompoko, mba hanaova mifanekena aminao, ary hanjakanao amin'izay rehetra iriny fonao. Ary Davida nampandeha ny Abnera ka dia lasa soamatsara izy. Fahavoazan'i Davida indray eto dia izao. Davida koa efa mahafantatra hoe izy ilay ho asandratr'Andriamanitra ho mpanjaka, izy ilay voahosotr'Andriamanitra ho mpanjaka, dia miala Saoly. Fa ny tena fahavoazan'i Davida dia izao: ny antehitra tamin'ny herin'ny Abnera izy, ny antehitra tamin'ny influence-ny Abnera izy. I Abnera mantsy dia izao, ankoatra mampitartafika anazy amin'ny miaramila ny Saoly dia izao. Jereo amin'ny 7:20 tapany voalohany fotsiny. Ary Abnera dia niteny tamin'ny Benjamita koa. Io Benjamita io io le misy ny fokony Saoly. Avy ao Saoly amin'ny mahasefiny tafika avy ao amin'ny Saoly izy dia manana influence ao amin'io foko Benjamita io. Io nefa mifoky sarotra resera lahatra indrindra ary mafilo indrindra amin'ilay foko rehetra. Amin'ny foko 12 io mafilo sarotra resena lahatra indrindra. Fa vitany Abnera nanova hevitra an'io. Vitany Abnera. Mbola ny antehitra tamin'ny Abnera ihany Davida. Rehefa niteny tamin'ny olon'ny Israely Abnera dia vitany koa nanova hevitra ny olon'ny Israely. Ary rehefa niresaka tamin'ny Davida azy Abnera dia vitany ihany koa nahatonga ny Davida hoe miantehitra amin'ny Abnera. Zay fahavoazan'i Davida. Davida mampiavaka azy dia rehefa misy zavatra ataony ninona dia manontany an'Andriamanitra foana izy aloha vao manao an'io. Asiako sa tsy asiako? Zay izy vao manisy. Jereo anie Samuela voalohany 7:1. Samuela voalohany 7:1. Toetra tsara tena mampiavaka an'i Davida mihitsy hoe ninona ataoko, za dia manontany an'Andriamanitra aloha, fa tsisy tonga dia manao zavatra izany. Iarahantsika mamaky 1 Psalm 36 amin'ny anaran'ny tompo. Fa ny olona ny fampitaona hitorabato azy, satria samy nalahelo ny zanany lahy sy ny zanany vavy ny olona rehetra. Fa Davida kosa nampahery ny tenany tamin'i Jehovah Andriamanina. Tena izay mitranga rehetra ao amin'ny fiainan'i Davida dia mitodika amin'Andriamanitra aloha dia miresaka aminy dia manontany azy. Fa eto omeny Abnera offre tsara be mihitsy izy. Mpitartafika général avary amin'ny Saoly ery no miresaka aminao hoe ahongako io fa ianao akariko ny foko ny Benjamita rehetrarehetra makaty aminao aty, izany hoe izay rehetra miandany amin'ny Saoly navadika Abnera nakany aminy. Dia ny antehitra tamin'izay izy tsy nanontany ny tompontsony izy fa efa okezana. Fampitandremana faharoa ataon'ny tompo amintsika. Tandremo hoe ianao izay efa mpanontany ny tompo hatramin'izay sy mpiresaka amin'ny tompo amin'izay rehetra ataonao. Rehefa hitanao hoe tia misy tombontsoa metimety dia tsy manontany azy intsony fa mandeha amin'ny herin'ny teny. Io ataon'i Davida io
le antsoina hoe mandeha amin'ny filan'ny nofo sy mandeha amin'ny herin'ny tena. Izay fantatry Davida fa mety ka tokony ataony hoe mba hahasoa ilay fanjakana. Dia nataony niantehitra tamin'ny image ny Abner, niantehitra tamin'ny influence ny Abner. Dia lasa izy ilay Andriamanitra ilay mba fanontany hatramin'izay eo no natesitra an'Andriamanitra tamin'ny Davida ary ampitandrema ny tompo antsika koa. Mitandrema ianao izay efa ny tompo, mpanontany tompo rehefa misy zavatra atao ka misy zavatra tsara be sy mahafinaritra be milona antsika eo, ohatra mahazo promotion ianao amin'ny asanao, ohatra izany, dia tsy manontany azy intsony fa miantehitra amin'ny herin'ny olona akaikinao eo. Miantehitra dadanay izao, mamanay izao, niavaka izao, ianona komiserary, miantehitra amin'ilay relation, miantehitra amin'ny zavatry ny tany, manderaka ny saina, manderaka ny filan'ny nofo, mitandrema. Fa tsy ankasitrahan'ny tompo izany. Ary io toetra ny Davida io nataon'Andriamanitra nahita izy ao aoriana kely ao hoe ianao rehefa misy mahazo anao na misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao ka tsy manontany ahy ianao, ho hitanao tsara. Ary tena nahita mihitsy Davida ao aoriana kely eo. Izay nahatonga Davida miverina teo amin'Andriamanitra teo. Azao hoe ho antsika aza miandry ataon'Andriamanitra mahita mihitsy, izay vao miverina aminy, izay vao hoe mifikitra aminy. Indraindray zavatra tsy eritreretintsika hoe sy izany koa ve dia anontaniana an'Andriamanitra, fa Andriamanitra ny tadiaviny dia hoe na zavatra kely io na zavatra be io anontanio foana izy. Mety ve ity sa tsy mety, ataoko ve ity sa tsy ataoko, inona ny tianao anaovako an'ity, fa tsy mandeha amin'ny fisainana fotsiny hoe bon logiquement mety io, tsy izay le izy, fa anontanio tompo. Ary ho anao izay efa teo amin'ny tompo, mpanontany tompo hatramin'izay, aza miala amin'izay fomba tsara izay, fa tsy tian'Andriamanitra miala amin'izay. Tena tsy tian'Andriamanitra izany. Fa rehefa anazy ianao dia anazy, anontany hoe inona ny heviny momba an'io. Tsy hoe izay indray mandeha ve dia maninona, amin'ny zavatra rehetra anontany izy. Inona ny heviny momba an'io, aza miala amin'izay. Izay ny faharoa. Ilay voalohany aza manahaka ny Abner. Dia hoe maninona moa i Abner teo? Resaka tombontsoa ny tena nanaovany an'ilay izy, fantany hoe ity ilay sitrapon'Andriamanitra dia narahany ihany ilay izy, fa tsy Andriamanitra tsy noho ny tompo manosika azy ianao an'isa tombontsoa ny tenany. Faharoa aza manao ohatran'i Davida, miala amin'ilay hoe manontany ny hevitr'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra atao. Proposen'olona zavatra tsara dia manadino an'Andriamanitra. Fa rehefa hoe izaho dia mpanontany an'Andriamanitra isaky misy zavatra atao, anontanio mandrakariva izy, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra. Fahatelo, Joaba. Araka ny hitantsika eto amin'ilay perikopa dia Joaba no namono ny Abner. Joaba namono ny Abner satria Joaba nahatakatra hoe ilay zavatra tiany Abner atao amin'ny Davida tsy hoe tena ilay fametrahana ny Davida ho mpanjaka tokoa satria izay ny sitrapon'Andriamanitra, tsy izay ilay izy. Fa ny Joaba indray dia fantany hoe fandrika io, akarony fotsiny io satria azahoany tombontsoa rehefa avy eo. Mahakasika ny Joaba dia zavatra anankiroa. Satria izany Abner nandeha ihany amin'ilay hoe i Davida ny voahositr'Andriamanitra ho mpanjakan'i Israely, dia nanaraka an'izay ihany izy, kanefa tsy ny tompony nanosika azy anao an'izay, dia Joaba nampiasain'Andriamanitra anapaka an'izay ilay fisainany Abner izay, marana an'izay hoe tsy izany anie i Davida tsy maintsy ho mpanjaka, fa ny tian'Andriamanitra sy eo dia izao hoe ny politika ahatongavan'ny Davida eo amin'ny toerana io dia tsy politika ny Abner fa politika n'Andriamanitra ihany. Dikan'izay esoriny Abner, finoany Joaba izy. Finoany Joaba izy. Izany hoe ilay famonoany Joaba ny Abner dia fomba naneon'Andriamanitra hoe ity sitrapoko, ity ny lalako, fa zao tsy anareo ny manatanteraka an'io, tsy politika anareo ny arahana amin'io fa ny ano arahana. Dikan'izay izay tsy manaraka an'izay rehetrarehetra miala. Dia niala Abner, lasa finoany Joaba izy. Tsy hoe ilay namonoany Joaba ny Abner akory ny mety, fa ilay namonoany Joaba ny Abner dia maneho hoe Andriamanitra miditra an-tsehatra ao anatin'ilay tantara. Hoe raha ho asandratra ho mpanjaka Davida, tsy nareo akory ny hampanjaka an'io, fa izany mampiakatra an'io mpanjaka amin'ny fombako nanaovana an'ilay izy, amin'izay itiavako azy nanaovana an'ilay izy. Fa raha tia tokoa hoe tafakatra mpanjaka Davida dia Abner mbola teo, dia izesta be Abner rehefa avy eo hoe izany nanongana ny Saoly, dia izany nampiakatra an'io, dia lasa takon'Andriamanitra.
lasa ohatrany hoe tsy nisy asan'Andriamanitra tao anatin'ilay izy dikan'izay miala ianao ry Abnera. Toetra ratsy anankiray mampiavaka ny Joab ankoatran'izay namonoana ny Abnera dia ity. Zareo amin'ny 7:20 anie mbola resaka tombontsoa manokana ihany. 7:20 dia ho an'izay 7:20 ary noho niverina tao Hebrona Abnera dia nentiny Joab ny tanila tao anaty varavarana iresaka ny mangingina kanjona sy ny tamikibony ka matiny hotodiny raha ny Asaela rahalany. Resaka valifato manokana ny finoany Joab Abnera satria izay ny lalana nataon'Andriamanitra hoe raha i Abnera matafakatra ny David ho mpanjaka eo dia takon'Andriamanitra fa i Abnera nisesio hoe zany napakatra ny ho mpanjaka. Fa antony anankiray manokana namonoany Joab ihany koa satria Abnera namono ny rahalany. Le namonoany Abnera ny rahalany Joab nefa tsy hoe hita ny tetsy dia ny vonoany fa ao anatina ady. Le miady zany zao le miaramila ny Saoly sy miaramila ny David dia tafiditra tao anatina duel zany zao ny rahalany Joab sy Abnera dia resin'ny Abnera izy tsy zakany Joab izay vonoany. Dia vonoany rehefa nanao occasion hoe vonoany. Ny anankiray faharoa mampiavaka ny Joab dia izao resaka politikan'olombelona io hoe raha tia moa zany ka vitany Abnera nampiakatra ny Davida ho mpanjaka dia satria ohatry ny resaka politika rehetra zany nampiakatra an'io teo ho mpanjaka tsy maintsy manana position tsara rehefa avy eo. I Joab nefa no mpitaritafika avy aty amin'ny Davida. Joab ka raha i Abnera nampiakatra ny Davida ho mpanjaka dia automatika be Davida ametraka ny Abnera ho lasa maka ny toeran'ny Joab rehefa avy eo. Tsy zakany Joab izay fa ahoana mihitsy moa zany miala amin'ny toerako dia Abnera nampidirin'ny Davida eo. Tombontsoa manokana ihany le izy. Dikan'izay tsy maintsy vonoany eo le vengeance personnelle fa eo koa le hoe tombontsoa manokana hoe tsy maintsy vonoany io satria tadiaka ny toerako. Zao no afatra ao antsika fiangonana ao anatin'izay. Tandremo ty resaka tombontsoa ty. Tandremo ty resaka tombontsoa ty aty amin'ny fiangonana fa tsy ankasitrahan'ny tombo io. Ny fiangonana tsy natao hitadiavana tombontsoa. Tandremo koa miantehitra amin'ny resaka influencen'olona. Tandremo manaonao foana no mitahotra olona. Fampitandremana fahatelo ataon'ny tompo amintsika izay. Mitandremy amin'ny resaka tombontsoa io fa tsy aty amin'ny fiangonana anaovan'izay fa rehefa hoe ity ny lalana soritan'Andriamanitra ho an'ny fiangonana na ho an'ny olona anankiray dia arao fotsiny iny. Arao ny politika ny tompo. Arao izay sain'ny tompo tanterahanao ary ao ka mba ho tenan'ny tompo no mibaiko anao amin'izay rehetra ataonao. Izay ilay mpandray anjara anankitelo. Voalohany i Abnera. I Abnera mandeha ihany arak'izay lalana soritan'Andriamanitra, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, nanao arak'ilay sitrapon'Andriamanitra fa le manosika azy ao anatiny ao tsy noho ny tompo tsy izay fa ho an'ny tenany manokana. Davida efa tao amin'Andriamanitra, mpanontany an'Andriamanitra, niantehitra tamin'Andriamanitra amin'izay fa mahita n'ilay zavatra mahafinaritra be nataony Abnera teo amin'ny laonany dia adinina nantany an'Andriamanitra fa tonga dia nekeny le izy. Tsy tian'Andriamanitra mitandremy ho antsika izay efa mpanontany tompo sy mpivavaka amin'ny tompo. Antanio izy ninina mitranga eo fiainanao, antanio izy atao ve ty, mety ve ty na zavatra kely fotsiny azy. Fahatelo, tandremo so manahaka ny Joab. Io resaka tombontsoa manokana io na avy tany Joab namono olona nefa tao anatina ady tena legal mihitsy ny nahafatin'ny rahalany Joab. Miady ohatry miady rehetra dia maty dia resy dia vita fotsiny fa tsy izy izay fa tsy zakany le izy. Avy tana mamono olona mihitsy io resaka tombontsoa manokana io. Inona moa natao hoe mamono olona? Tsy voatery hoe mamono mahafaty an'ilay aina nge fa ny teny avoaka nge dia efa mamono e. Izay le afatra anankitelo. Itovizan'izy telo lahy ireo dia izao. Samy nanana amin'ny politikany izy. Mampanao politika azy dia nanana politika manokana izy. Samy nandeha tamin'izay politika manokana izy. Samy nahafantatra ny lalana efa soritan'Andriamanitra izy ho an'ny Davida. I Abnera mahafantatra, Davida mahafantatra, Joab mahafantatra ireo. Fa ny samy tsy nataon'ireo dia izao hoe mandeha araka ny politikan'Andriamanitra. Sy izay lalana tian'Andriamanitra hitondrana azy. Izay ny samy tsy nataon'ireo.
ary ampitandremany tompo atsika fiangonana zay sitrapon'Andriamanitra tanterahana amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izay itiavan'Andriamanitra azy amin'ny fotoana ilan'Andriamanitra azy ary tsy nohony amintsika akory natanteran'Andriamanitra an'izay fa izy mba hanehoana voninahitry ny anarany dia hiaina an'izay fiangonana hiaina an'izay hoe eo amin'ny fiainako izany manomboka izao Andriamanitra manana planiny efa nalaminy ho ahy tokony manaraka izay fomba itiavan'Andriamanitra azy ahy zany tokony mandeha araka izay lalana itiavan'Andriamanitra hitondrana ahy zany tokony politika an'Andriamanitra ny arahako ao anatin'ity planiny efa nomany ho ahy ity fa tsy ny saiko na ny influensako amin'olona na ny relationko amin'olona no mibaiko ahy na ho an'ny tombontsoa ho an'ny tenako no mibaiko ahy fa mandeha fotsiny aho hitanareo ohatra ny zaza tantanana rehefa miampita arabe jereo ke ny zazakely rehefa tantanana miampita arabe tsy manontany mihitsy izy hoe jereo aloha so mbola misy camion na sarety fa rehefa tantananao izy dia mandeha fotsiny izy rehefa voadony nareo dia miaraka voadony eo nareo tahaka izay sika ariavana ny fehiny dia izao hoe resaka politika ilay androany Andriamanitra manana planiny efa nomany ho an'ny fiangonana ho an'ny olona tsirairay avy tady io fa tsy izay influensanao amin'olona na izay relation amin'olona na ny tombontsoanao manokana no hitondranan'io mba hatratraranao sy handananao amin'izay planin'Andriamanitra izay fa politika an'Andriamanitra no arahana ary ny azy ihany no arahana dia meteza anaraka an'izay meteza andeha amin'izay fa jereo tsara i Abnera maty Joaba navita namon'olona Davida nataon'Andriamanitra mahita mihitsy aoriana kely hoe rehefa tsy manontany ahy ianao na miresaka amiko hitanao ny anaovako anao andao tsy miandry an'izay andao tsy miandry an'izay dia angatao ny fanahy masina hiasa ao anatsika fa vitantsika izany amin'ny anaran'ny tompo ary ny tompo rehefa miteny tsy mamela antsika mandeha irery fa miaraka amintsika izy manatanteraka an'ilay izy dia ampatsahivy ny fanahy masina hoe antan'io aloha Jesosy dia tsy io ilay izy antan'io aloha Jesosy dia tsy any lalana vitantsika izany amen